Ndray mba fa makasika amin'ny tontolon'ny fambolena indray kosa ho fanatsarana sy fanentanana ireo mpisehatra amin'ny foto-drafitrasa momba ny fambolena dia nisy ny fanofanana azy ireo mandritra ny 3 andro amin'ny fanarahana ny fenitra tokony arahana amin'ity foto-drafitrasa na ihany koa ny asa izay tanterahan'izy ireo. Teny amin'ny hôtel Lanosy no nanatanterahana io fotoana io. Azo atao tsara ny misoroka ny fahasimban'ny foto-drafitrasa momba ny fambolena. Misy ny fehitra tokony ho arahana amin'izany ka mba hanampiana ireo mpisehatra amin'ny foto-drafitrasa momba ny fambolena no antony fanofanana azy ireo izay tanterahana etsy amin'ny hôtel Lanosy mandritra ny 3 andro. Ity atrikasa ity dia tafiditra ao amin'ilay projet d'urgence pour la prévention des infrastructures et de la réduction de la vulnérabilité ka ankoatra ny eto Antananarivo dia isy ihany koa ny fanofanana ireo any amin'ny faritra, anisan'izany ny Tulia Rasmahajanga. CPGU sy ministèren'ny agriculture eto ity fa le atrikasa io zany mbola isy koa any Tuléar mbola nisy any Mahajanga dia ny etsona amin'izay ny teknisiana rehetrarehetra eo amin'ny hay avolenta ny tontolo ambanivohitra izao fitenay ny resaka génie rural ampianarina andrareo zany misy les normes dia ampianarina koa ny bureau d'étude izay miara-miasa akaiky amin'ny génie rural rehetra miresaka fanaovana foto-drafitrasa eny ambanivohitra. Dia rehefa mahay reny bureau d'étude reny dia rehefa manara-maso ny asa izy dia ampianarina azy ny entreprise. Le izy dia hoe zavatra tena vaovao be mbola tsy fantatry ny olona fa matetika fotsiny manao tandrevaka ny tokony hampiatra azy. Ny 4.700 ny foto-drafitrasa eny ambanivohitra dia simba avokoa isan-taona noho ny loza voajanahary toy ny trondra-drano sy ny rivo-doza ka hialana amin'izany fahasimbana matetika izany no tanjona amin'ity fanofanana ireo mpisahatra amin'ny lafin'ny fambolena ary hanatsarana tranon'ny vokatra indrindra fa ny vary. Ny foto-drafitrasa teo amintsika moa zany dia araka ny fantatsika dia tsy maintsy andalovany rivo-doza foana ty firenentsika ity amin'ny position géographique ary rehefa mandalo reny rivo-doza reny ka miteraka tondra-drano dia ny foto-drafitrasa ny tena mitondra fahaizana satria eo amin'ny 4.700 ny foto-drafitrasa eto Madagasikara zany dia saika potika isan-taona ary ao anatin'izany ny infrastructure hydro-agricole ilahantsika amin'ny fampitehana satria ny foto-drafitrasa hydro-agricole dia infrastructure vitale dia ilaina ny nanantsika foto-drafitrasa manara-penitra sy mafy manana ohatsika hoe durabilité sécurité ahafahantsika mampitombo ny vokabary sy ihany koa manena ny volalany amin'ny fanamboarana ireny foto-drafitrasa ireny izay tokony hanamboarana foto-drafitrasa vaovao. Noho izany dia anisany tena zava-dehibe zany anantsika foto-drafitrasa manara-penitra mba hanamafisana ireny foto-drafitrasa ireny sy ihany koa ahafahantsika mampitombo ny vokabary sy ialana amin'ny ataontsika hoe fahaboazana na irosotsika be dehibe amin'ilay ataontsika hoe politique de prévention de réduction des risques et de catastrophe mba araka le fitentsika hoe aloha misoroka toy izay mitsabo. Anisan'ny olana eto amintsika ny fahasimban'ny foto-drafitrasa rehefa misy rivo-doza antony iray mampiana ny vokatra izany. Ny 5.700 ny malagasy anefa dia maina any ambanivohitra izay mivelona amin'ny fambolena. Azo atao tsara nefa ny misoroka izany amin'ny fanamafisana ireo foto-drafitrasa misy any an-toerana.